Androany no nanatanteraka ny hetsika efa nampanantenaindry amin'ny fitakiny ny fialan'ny frantsay amin'ny fibodona ireo nosy manodidina antsika na ireo antsoina hoe Îles Éparses ny otrik'afo sy ny FLN ny fihetsiketsehana izay nitanteran'izy ireo dia nitanterahany teny anosy zany ary lanja sora-baventy ireo mpanao fihetsiketsehana. Îles Éparses nosy malagasy zato isan-jato. Anisan'ireo sora-baventy hita tena amin'ny hetsika nataon'ny otrik'afo teo ampitan'ny Carleton nosy izany ny maraina teo. Raha tsy aivina moa dia mifanojo amin'ny fandalovan'ny filoha frantsay François Hollande aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana izay miatrika ny fiona be atampony voameran'ny ranomasimbe indiana Atsimorony Comore ity hetsika ity. Tsy nisy ny fangatahana fahazahoan-dalana anaovana ity fihetsiketsehana ity ary dia nisy ny mpitandro filaminana tazana tsy lavitry ny toerana nanaovana ny fitondrana sora-baventy. Nanamafy ny filohan'ny fikambanana otrik'afo Andriamatoa Rajona Andrianjaka fa mitaky ny fialan'ny frantsay amin'ny Îles Éparses. Ny hetsika moa zany dia mikasika amin'ireo nosy malagasy manodidina antsoin'ny frantsay Îles Éparses. Ireo Îles Éparses ireo zany dia nosy malagasy any Madagasikara izy ireo ary manaiky an'izany ny Nations Unies. Amin'izao fotoana izao nefa ibodin'ny la France izy io. Amin'izao fotoana izao nefa mety hanao siosio ny resaka hoe négociation etc. Zay zany mieritreritra hoe any Madagasikara izy io tsy edikevitra fa mitaky zay ny fialan'ny frantsay eo amin'io ireo nosy ireo. Ny mampalahelo moa zany zao dia mety nentina atahorana angamba ny vahoaka malagasy ka mbola tsy tonga eto fa raha ny feo re amin'ny fampelezan-kevitra nataonay amin'ny fatongavana eto dia betsaka ny makasitraka, betsaka ny teo akaty kanefa tsy tonga le izy. Ny fanontanianao dia nahazo fahalalana ve valiteny dia tsotra tsy eo ngamba mety misy lesoka kely zany hoe tokony nalefa ny fangatahana alalana zany ka nanomeny na tsy nomeny dia natao ny hetsika noho le fahakelezan'le fotoana nefa tamin'ny fahafantarana ny fandalovan'ny François Hollande dia natao mihitsy aloha ny hetsika amin'ny manaraka satria mbola hitoy le izy fitomboany ihany androany. Amin'ny manaraka le izy dia tsy maintsy andefa fangatahana na mivaly moa le izy na tsy mivaly dia tsy maintsy hetsika. Eto dia tiana ohatra hoe nareo hémorragie ireo service d'ordre dia tsy niaraka aminay ary tsy ny service d'ordre ihany fa ny fitondram-panjakana, ny mpanao politika, ireo milaza azy ho mpanohatra, ny rehetrarehetra ny malagasy rehetra indrindra fa ireo mpanjona any amin'ny sistany andrefan'iny izay mandeha manjona ny Roanne de Nova dia tsona hiaraka amin'izao hetsika izao. Izao hetsika izao zany dia fitakiana ireo nosy manodidina nosy malagasy hiverina ato anatin'ny fitantanan'ny Madagasikara satria mbola ny frantsay zao no mitantana an'ireo nosy ireo. Zay aloha tsy tiana meloka fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Za mieritreritra hoe satria izy angamba matsiaro tena malemy dia manaiky le négociation fa raha miantso ny vahoaka izy ampiseho ny heriny hoe izay malagasy rehetra dia samy makasitraka ny fakanan'ireo nosy ireo. Raha maorina ny malagasy rehetrarehetra dia za mino fa afaka tsy manao négociation izy. Négociation isy ihany fa tsy amin'ny co-gestion ny négociation fa ny hoe fialan'ny frantsay fandraisantsika ny andraiky teo anaty io. Négociation zany isy fa tsy hoe fizarana an'le nosy hoe apahany anazy apahany antsika tsy zay no négociation. No amafisin'izy ireo fa fiarovana ny tombotsoan'ny malagasy no ijoroan'izy ireo. Ny fahazahoantsika ny Îles Éparses raha voalazan'izy ireo dia ahafahana miala amin'ny fahantrahana no ny harena voajanahary maro hita amin'ireo nosy ireo ary dia afaka hiala amin'ny famatsim-bola avy any ivelany isika. Raha nisy ny nanahy fa isy ny korotana androany dia nilamina ny teny an-toerana, tsy nisy ny foara-pefy na ny mpanararoatra. Ny manodidina ny fitsarahana sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia nangingina toy ny andro sabotsy mahazatra fa ny tena akaiky ny trano fandraisam-bahiny Carleton no nahitana ireo fiara lehibe sy fiara tsy mataho-dalana ireo mpitandro